dia manamafy ny araba izay efa natao taminao teo aloha, mety misy tamintsika somary tarakely a, dia tsara ny mamerina izay araba izay a ho antsika zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra izay tonga androany. Manao antsika? Manao nareo e? Salama ve? Sa misy marary ao? Raha misy marary ao a, dia apetrakitsika amin'ny tompo foana ny zavatra rehetra ny aretina. Izy no mandamina izany, manasitrana izany a amin'ny fotoanany sy araky ny sitrapony. Raha ohatra kosa ka salama ianao a, dia saorantsika ny tompo izany ny zavatra rehetrarehetra. Dia tsika ry hiditra avy hatrany eo anatin'ny famakina ny teny a izay fampizarantsika ny amin'ity andro anio ity. Teny fohy novaka itsika androany fa tsy lava be a, dia mino fa ho tadidinao izy ity a, raha vao mialo eto ianao a, dia omeny tompo zavatra ianao zany a, dia ny fanahy masina no hitahiry izay teny ampitany aminao eto androany. Amen. Dao rovaka itsika izay voasoratra any amin'ny epistilon'ny Romanina toko 12 a, ny 12. Tsotra kely le izy na le verset aza mora tadidy, Romanina 12:12. Rehefa hitanao dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay izy a. Misy soramandry moa ery ambony ery raha mitovy amin'ity baiboly eto anoloko ity ny baibolinao. Vaky toy izao ilay soramandry amin'ny anaran'i Jesosy, ny fitondran-tena mamendrika ny kristianina. 12 mifalia amin'ny fanantenana, miareta fahoriana, ary farany mahareta amin'ny fivavahana. Averintsika indray mandeha satria fohy ilay izy. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, ary mahareta amin'ny fivavahana. Fa maninona no ireo teny anankitelo ireo no nomeny tompo atsika hifampizarana eto androany? Ny antony ry hava-malala dia iarahantsika malala fa vaninandro sarotra izao vaninandro iainantsika izao. Miara-manaiky an'izany tsika? Vaninandro sarotra izao a, mandeha sy malaza be ny resaka insécurité sy ny sisa, ny vidim-piainana miakatra sy midangana sy ny sisa, ny resaka ratsy faratsiana maro isan-karazana izay hitantsika eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny a. Izany rehetrarehetra izany dia manambara fa vaninandro farany ary vaninandro sarotra izao iainantsika izao. Dia manoloana an'izany indrindra no miresaka amintsika ny soratra masina ho antsika izay zanak'Andriamanitra fa misy toe-potelo eto a tokony hiainan'ny zanak'Andriamanitra. Ahoana hoe? Misy toe-potelo tokony hiainan'ny zanak'Andriamanitra. Tsy milaza izy hoe tokony hananana, satria ilay izy efa hananana. Zanak'Andriamanitra rehetra dia efa manana an'ireo zavatra ireo. Fa ny problème antsika zanak'Andriamanitra dia tsy miaina an'ilay zavatra efa nomena antsika. Dia ao anatin'io Romanina toko 12 io a, betabe ny zavatra tenenin'ny Paoly eo a, miresaka fitondran-tena mamendrika ny kristianina. Fa reto zavatra anankitelo reto no hosingantsika manokana androany. Ny antony a dia satria zavatra fototra ireo amin'ny fiainantsika kristianina. Antony voalohany izay. Ny antony faharoa ihany koa dia izao hoe mifandray sy mifameno ireo zavatra telo ireo. Inona ilay izy teo? Averiko kely aminao indray mandeha. Mifaly amin'ny fanantenana, miaritra fahoriana, ary maharitra amin'ny fivavahana. Apetrahana sika tonga dia hiditra ao anatin'ny teboka voalohany amin'ny fifampizarantsika androany. Inona ilay voalohany teneniny eo? Mifaly amin'ny fanantenana. Raha vao miresakitsika hoe fifaliana eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra manokana, dia betabe ny antony mety ampifaly ny zanak'Andriamanitra. Ohatra anankiray omeko anao hoe raha ohatra ka misy vavaka nangatanao tamin'Andriamanitra ka nivaly arak'ilay nangatanao ilay izy a, dia faly ianao. Sainao tsy faly? Tsangano ny tanana izay tsy faly aloha jereko. Raha nangataka tamin'ny tompo ianao ka tonga soma tsara ilay valim-bavaka, faly ianao sa tsy faly? Falytsika ka. Aloha tsy hatsarana velatsia fa falytsika. Raha omeny tompo ilay izy. Zay no fomba fizotra ilay izy amin'ny ankapobeny. Raha mangataka ny olona anankiray ka azo ilay izy a, dia faly ilay olona.
ahoana kosa indray raha ohatra hoe tsy azo indray le izy rehefa nangataka tamin'ny tompo izy. Faly ve le olona sa tsy faly? Apetrako aminao fantaniana, faly ve ianao sa tsy faly? Tonga dia marina tsoriny. Faly. Raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao dia tokony faly. Satria Andriamanitra no mitondra ny fiainanao. Efa nisy fotoana fampiresantsika izany, hoe tsy ianao no mitondra an'io fa Andriamanitra mitondra an'io. Ka raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao dia mifaly. Fa ny zavatra misy ny kristianina sasatsasany izay manara-dian'ny tompo rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra izy ka tsy tonga amin'ilay valim-bavaka, izany hoe ny tena marina moa mivaly foana ilay vavaka fa hoina non ilay izy. Dia rehefa non ilay izy dia malahelo ilay olona, tsy faly ilay olona. Fa androany ny soratra masina mampianatra antsika hoe isika tokony faly. Fa hifaly amin'inona isika? Hifaly amin'ny valim-bavaka izay azo ve arak'ilay nangatantsika tamin'ny tompo? Ohatra hoe izany ianao, ataoko hoe amin'izao moa izany malaza be ilay hoe maniry mba teo anivelany ilay olona dia nahazo an'izay valim-bavaka izay izy. Ataontsika hoe any Dubai mihitsy no alehany satria any no tena mamaika ny olona amin'izao. Izany États-Unis izany tsy dia mahaliana loatra fa Dubai, satria Dubai mamirapiratra. Dia any nangataka izany ilay olona hoe Andriamanitra izaho mba teo any Dubai. Misy sarin'ny Dubai atao anaty telefonina koa ato ho imprimeko dia hopetrahako tanana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy tonga any Dubai. Dao ataontsika hoe namaly ary Andriamanitra, tonga tany Dubai tokoa ilay olona. Faly izy faly izy. Fa ataontsika indray ary hoe tonga tany Dubai izy, fa ny samborin'ny polisy dia naveriny teto Madagasikara. Dia ahoana? Tsy faly izy. Satria tsy azo n'ilay valim-bavaka. Ny tena marina azony ihany ilay izy fa tsy tanteraka araka ilay faniriany ilay izy satria hoe tonga ihany. Mba efa nanitsaka ny Dubai kosa ve tsy tokony faly? Mba efa nanitsaka ianao. Fa izay ilay izy hoe ny olona faly amin'ny zavatra hita maso, faly amin'ny zavatra angatana amin'Andriamanitra dia miteraka fifaliana ho azy ilay izy. Tsy ratsy izany. Ianao koa raha ohatra hoe misy zavatra angatan'Andriamanitra aminao ka mivaly ilay izy, miteraka fifaliana izany na amin'ny resaka asa, na amin'ny resaka aretina, na amin'ny resaka zanaka, na inona angatanao amin'ny tompo ka mivaly ilay izy, tokony hifaly tsika kristianina. Fa tsy mijanona eo ilay resaka. Fa na tsy mivaly arak'izay koa aza ilay vavaka dia tokony hifaly foana isika kristianina. Fa androany ny tompo mampianatra antsika hoe misy zavatra tsara lavitra no ny valim-bavaka mivaly tsara eo amin'ny fiainantsika, tokony hifalitsika. Misy zavatra tsara lavitra izay fanomanin'Andriamanitra ho antsika, izay tokony hifikiran'ny fotsika ka hiantombena ny fifalitsika. Ino izay zavatra hay? Fanantenana. Fanantenana. Fa maninona Andriamanitra no miresaka hoe fanantenana no tokony hifalitsika? Mbola ho resantsika rehefa hoe inona ilay fanantenana. Fa maninona Andriamanitra no miresaka tamin'ny apôstôly Paoly hoe mifaly amin'ny fanantenana? Fa maninona Andriamanitra tsy miteny hoe mifaly raha ohatra ka lasa ny Dubai ianao, na ohatra ihany koa hoe mifaly raha ohatra ka sitrana tamin'ny aretinao ianao, na ihany koa hoe mifaly raha ohatra ka nangata-bady ianao ka nahazo vady na nahazo zanaka. Fa maninona izy no tsy miteny an'izany? Fa maninona izy no miteny hoe amin'ny fanantenana? Amin'ny fanantenana. Ny antony ry hava-malala ny valim-bavaka izay azontsika hitan'ny masontsika sy azontsika tsapaitanana dia zavatra mandalo sy tsy mitoetra, zavatra tsy maharitra. Ataoko hoe nangataka tamin'ny tompo ilay olona anankiray ka tonga tany ivelany tokoa ary, fa nga izy hijanona ny ivelany mandra-pahafatiny, tsy maintsy hiala teto tany angizy. Zavatra tsy maharitra anie izany. Ataoko hoe nangata-bady ary ilay olona, nangataka tamin'ny tompo izy izany mba homeo vady. Nomeny tompo vady izy, fa nga ilay vadinao iny hiaraka aminao foana mandrakizay. Voafetra ihany izany. Ny zavatra rehetrarehetra angatan'Andriamanitra aminao eto an-tany dia voafetra. Mahafinaritra ary tsara raha mifaly amin'izany tsika, fa ozy izy ny tompo hoe izaho manana zavatra tsara lavitra tokony hifalianao noho izany zavatra izany. Dia tsy inona izany fa ny fanantenana. Androany ny afatra ao anatin'ity teboka voalohany ity ry hava-malala amin'ny tompo, raha ianao ilay olona miantehitra amin'ny zavatra ivelan'ny fifalianao, ohatra misy zavatra tsara amin'ny fiheverantsika azy, tonga amin'ny fiainantsika dia faly ianao, na misy zavatra ratsy
tonga amin'ny fiainantsika araka ny fiverantsika azy dia malahelo ianao. Androany ny tompo te hampianatra anao fa ianao tokony hampitodika ny fonao any amin'ilay fanantenana izay napetraka ny tompo. Rehefa mipetraka any ny fonao na mety na tsy mety ny zavatra lalovanao eto an-tany dia faly foana ianao. Faly foana ianao. Ary zany ny tiany tompo ampianarina antsika androany ozy izy tsika hoe teboka telo toe-po telo mila iaina ny kristianina averiko ihany. Iainana fa tsy enona. Dia hoentina mody fotsiny dia avalina. Tadidiko foana ilay tenin'ny pasteur Toviny ao ambanin'ny estrady. Aza ataony ambanin'ny estrady izay zavatra zarain'ny tompo eto. Fa iaino manomboka izao. Ka zao ary lizy iverenantsika kely. Ozy izy ny apôstôly Paoly hoe mifalia amin'ny fanantenana. Inona ary ilay fanantenana e? Inona ilay fanantenana? Inona ny zavatra napetraka ny tompo hoe omeny antsika izay nampanantenainy antsika. Tendao jerentsika ny soratra masina no asiantsika mamaly azy any amin'ny Titosy toko voalohany ny 1:2. Titosy voalohany toko voalohany 1:2 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay izay nampanantenen'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahakola. Ny antony zany dia avy malala tokony ifalitsika amin'ny fanantenana dia zao. Ilay nanome fampanantenana anao aloha voalohany indrindra dia olombelona sa tsy olombelona? Tsy olombelona, tsy président, tsy haiko izay olona malaza fantatra hoe manana grady ambony indrindra eto an-tany. Fa nanome fampanantenana anao aza ny olona izany, zavatra tsy maritra foana zavatra teneniny anao. Afaka mifaly amin'izay zavatra mety omeny ianao raha omeny an'izany, fa zavatra tsy maharitra. Fa androany ny tompo mampianatra antsika hoe tokony hifaly amin'ny fanantenantsika satria tsy olombelona no mampanantenanao zavatra. Fa Andriamanitra no mampanantenanao zavatra ary ilay zavatra mpanantenainy anao ozy izy Titosy hoe fanantenana ny fiainana mandrakizay ozy izy izay nampanantenain'Andriamanitra izay maninona ny toetra an'Andriamanitra? Tsy mahay mandainga. Rehefa Andriamanitra no miteny fa omeny fiainana mandrakizay ianao dia azonao antoka fa manana an'izay fiainana mandrakizay izay ianao ary io tsy any an-danitra vao iainana fa eto io dia efa manomboka amin'izao fotoana izao raha efa nandray an'i Jesosy ianao dia efa manana fiainana ao anatinao, miafina ao anatinao ao io. Io olona mety gaga tsy hitan'ilay olona izy aiza koa izay fiainana mandrakizay io toatra ny tsy hitako nareo milaza foana fa hoe manaradia an'i Jesosy, mandray an'i Jesosy manana fiainana. Ohatran'ny tsy hitako ilay izy raha mijery izy amin'ny lafiny ataoko isika hoe fiainana ivelany ara-pivelomana sy ny sisa ohatra. Mety tsy hitan'ny masony izany. Fa any anatiny ihany kosa, any anatinao any, hita ilay izy. Ary mety ho hitany ihany koa rehefa mandalo zavatra sarotra izy ohatra. Samy mandalo zavatra sarotra nareo roa, fa ianao hafa mihitsy noho ny amin'i Jesosy. Mba hitehaka ho azy hafa mihitsy ianao noho ny amin'i Jesosy. Dozy izy tsika teo hoe mila mifaly amin'ny fanantenantsika satria Andriamanitra no nampanantena azy fa tsy olombelona. Ary Andriamanitra tsy mahay mandainga. Ka na inona lalovanao eto amin'ity tany ity, na manahoana asariny, na manahoana ny degréany, afaka mifaly ianao satria manana fanantenana izay nampanantenain'Andriamanitra anao dia tsy inona fa ny fiainana mandrakizay. Idirako kely indray aloha eo. Fiainana mandrakizay ozy izy tsika. Misy amintsika kristianina raha vao miresaka fiainana mandrakizay dia te hiala eto amin'ity tany ity izy satria nampahoriana loatra ohatra. Mety hoe niaina zavatra sarotra be izy teto an-tany, mety niaina fahantrana fadiran-dovana. Prédretika ny teniko. Mindrana kely ny tenin'ny pasteur Manantsoa, boboboka be ilay izy. Boboboka be. Ozy izy hoe misy amintsika kristianina ho fadiran-dovana loatra teto amin'ity tany ity dia mieritreritra izy fa hoe tokony hiala eto haingana izy andovan'ilay fiainana mandrakizay. Izy zany ny tena marina tsy miraharaha izay fiainana miaraka amin'Andriamanitra mandrakizay fa nijaly loatra izy teto. Dia te hiala teto fotsiny izy satria any an-danitra izay koa ny fampanantenaina lazay ny soratra masina hoe tsisy tomany tsony tsisy fahoriana tsony any dia milamina be zany aloha makany an-danitra izay zany eto.
misy kristianina manao an'izany fa le fampanantenana le fanantenana tenenin'Andriamanitra eto marina fa fiainana mandrakizay fa mafiainana mandrakizay anazy zany dia eo anilan'ilay tompon'ilay fiainany ianao hiala tetio anie ho any amin'Andriamanitra ianao izay le tokony hifaliana fa tsy hoe hiaina fiainana mahafinaritra amin'izay zany manomboka izao tsisy marary tsony tsisy problème tsony fa mahafinaritra sady any an-danitra ho ny volamena ny lalana misy vato maro isan-karazany tambosina sisa misy kristianina manao an'izany dia tsy haiko ianao na mety ho zay fa raha zay le izy dia diso izany fomba fijerinao izany mety mbola tsy voarainao le izy fa le fanantenana tenenin'Andriamanitra dia fanantenana fiainana mandrakizay eo anilany miaraka aminy ka zay ny tokony hifaliantsika io ohatra ny mpifankatia anankiroa ihany izay ny fandao nandritry ny fotoana ela be maika ny fankahita dia ohatran'izay mihitsy ilay izy isika ihany koa fiangonana ilay fofombady moa tsika amin'izao ilay fofombadin'ny Kristy izay ho ampakarina rehefa ho ampakariny amin'izay tsika dia manino hiaraka aminy amin'izay dia zay ny tokony hifaliantsika zay ilay fanantenana ry hava malala manintsy anao zany any amin'ilay tena tokony ho izy le fanantenana dia le fiarahana amin'ilay malala anao ilay tianao fony anao mbola tsy ariny fanorenana zao tontolo zao fony anao mbola tsy teraka ozy izy pasteur Tsiory hoe fony anao mbola tsy nikasainy ray aman-dreny akory hoe ho ateraka aza dia efa Andriamanitra no nifidy anao ary rehefa nampanantenanao sahady izy fa hiaraka aminy ianao mandrakizay alleloia teritsika ho azy ny voninahitra ao anatin'izany dia mialohan'ny amaranantsika nyity teboka voalohany ao anatin'ny hoe mifalia amin'ny fanantenana ity dia zao rehefa io fanantenana tena izy io no hifalianao amin'Andriamanitra sy fikirany fonao dia zao tsy ho diso fanantenana zany ianao fa Andriamanitra mandiso fanantenana raha mizavatra hafa mino fa tsika rehetrarehetra reo fa diso fanantenana daholo tamin'Andriamanitra misy alehira anankiray iny manko hoe matoky loatra tsy mandiso fanantenana fa ny tena marina mandiso fanantenana Andriamanitra raha vao zavatra akoatra ny nampanantenan'Andriamanitra anao no tadiavinao aminy mandiso fanantenananao io fa rehefa le zavatra nampanantenainy anao no fikiranao dia tsy ho diso amin'ny mihitsy io fa afaka mifaly foana ianao zay ny teboka voalohany raha lasirana-bavy ao anatin'ity fifampizarana ity mifalia amin'ny fanantenana aorenao amin'izany ny fonao rehefa miorina amin'izany ny fonao dia ho faly foana ianao na manahoana parcours-piainana iainanao eto amin'ity tany ity teboka faharoa ary hidirantsika anatin'ilay fifampizarana dia inona indray ilay teneniny miareta amin'ny fahoriana ty zavatra anankiray ty tena manahirana be io resaka hoe fiaretana fahoriana io satria ny fivavahana amin'izao fivavahana resaka confort zany no apita amin'izao fotoana izao za ty resaka aminao anatin'ity teboka faharoa ity ianao rehefa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao dia miomana fa tsy maintsy miaritra fahoriana ianao tsy azo sarana amin'ny fiainan'ny kristianina ny fahoriana zay no madiso ny olona sasany ankehitriny miresaka hoe rehefa manaraka an' Jesosy ianao dia ilamina ny fiainanao rehefa manaraka an' Jesosy ianao dia azo an'ity zavatra rehetrarehetra ity azo an'ny risiri dia tsisy problème tsony diso zany fa ny fiainana kristianina dia tsy maintsy misy fahoriana hiaretanao na tianao na tsy tianao Paoly ihany no milaza an'izany eo amin'ny Filipianina toko voalohany 7:20 ozy izy hoe fa efa nomena fahasoavana ianareo noho ny amin'ny Kristy tsy ny ino azy ihany fa ny hiara-pahoriana koa noho ny aminy hiara-pahoriana koa noho ny aminy ny dikan'izany rehefa manara-dia an'i Jesosy ianao dia miomana fa tsy maintsy miaina fahoriana ianao fa tsy hoe fahoriana foana kosa fa tsy maintsy misy fahoriana iainanao Jesosy ihany no niteny an'izany tamin'ny Petera tadidinareo Petera ilay resaka boiboika foana hoa izy ity fa tsy haiko mihitsy hoe ahoana nisy fotoany Petera nanontany an'i Jesosy hoe inona ozy izy Jesosy mba zavatra omenao anay zany satria izay nafoy ny zavatra rehetra nanaraka anao fa tamin'ny heriny ary zany resantsika kely dia ozy izy Jesosy hoe mahazo trano mahazo rahalasiny sisy ianao fa zao fanampon'izany dia fanenjehana fahoriana anie zany fahoriana zany
ka tsy haiko hoe manahoana ny zavatra ienanao anatin'ileo resaka fahoriana fa mampianatra ny tompo androany hoe mila miaritra fahoriana isika. Ary ny antony ihany koa mahatonga antsika kristianina mila miaritra fahoriana dia izao. Fantatrareo ve hoe iza niaritra fahoriana voalohany noho ny amintsika? Iza? Jesosy. Jesosy ilay lazaintsika fa tompo. Jesosy ilay lazaintsika fa harantsika. Izy ary niaritra fahoriana voalohany indrindra. Dia avy eo izay rehetrarehetra manara-dian'i Jesosy zany mila miaritra fahoriana. Ozy izy ny apôstôly Paoly hoe manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy. Kristy niaritra fahoriana noho ny amintsika. Ny apôstôly Paoly niaritra fahoriana noho ny amintsika. Ny mpianatra rehetrarehetra niaritra fahoriana noho ny amintsika. Noho izany isika kristianina rehetrarehetra mila miaritra fahoriana. Ary ny filazantsara dia miorina teo ambonin'ny fiareta-pahoriana izay nataon'ny olona maro. Nitomboka tamin'i Jesosy zany. Ary avy eo nataon'ireo mpianatra maro isan-karazany ireo. Nisy ran'olona latsaka tao. Nisy ran'olona maro, ain'olona maro nafoy tao mba tonga ny filazantsara ho tonga ny anatin'ny sofintsika. Na tonga ny filazantsara ho voaraintsika. Raha resaka ohatra vitsivitsy aminao fotsiny fantatsika tsara ny tantaran'i Petera. Fa Petera ohatry ny ahoana ny nahafatesana? Raha araka ny filazana sy ny fanadihadiana natao dia nafantsika teo ambony hazo fijaliana izy fa natsongolika. I Andrea ralany dia nifoatsihana tamin'ny hazo ihany koa rehefa nitory teny tany Grèce. I Tomasy nitory tany Inde dia nolefonina tato amin'ny sisiny tato rehefa nitory momba an'i Jesosy izy. I Jakoba no tapahan-doha. I Matio no dorana velo. Fahoriana zany sa tsy fahoriana? Noho izany ny fiainan'ny kristianina avy afaka mitsoaka fahoriana? Tsy afaka. Rehefa tsy afaka nitsoaka fahoriantsika, ary tsy izay mihitsy ny fiarahana amin'ny tompo fa mila miaritra fahoriantsika. Mila miaritra fahoriana. Zao sy ianao teneny aloha leo akaikinao hoe mila miaritra fahoriana ho ianao. Rehefa manaraka an'i Jesosy dia mila miaritra fahoriana. Ho resantsika rehefa maninontsika ny mila miaritra fahoriana. Ny antony rehefa malala dia misy toetra tian'Andriamanitra amboarina amintsika. Ao anatin'ny fiareta-pahoriana dia misy zavatra amboarin'Andriamanitra amin'ny fomba fifandraisantsika aminy sy amin'ny fomba fanarahantsika azy. Jerenao tsara, jery ohatra anankiray tsika aloha zany dia avy eo resahako mazava aminao ilay hoe inona ny antony. Ireo mpianatra ireo nisy fotoana Petera sy John. Petera sy John. Nisy fotoana izy nandeha tamina toerana anankiray dia nanao fanasitrana, nanao fahagagana tao amin'ny toerana anankiray io izy. Tsy tadidiko, vavadiny tsara endrika angamba izay tantara izay, isy lehilahy malemy iny. Dia rehefa nanao fahagagana teo izy noho ny amin'ny nataon'ny tompo tamin'izy ireo lahy zany, dia natsanga ilay marary. Rehefa hitan'ny mpitondra fivavahana, ny mpisorona sy ny fariseo maro isan-karazany zavatra nataon'izy ireo lahy reto dia nenjehana amin'izay izy ireo lahy. Nenjehana ihany koa izay rehetrarehetra misoratena ho mpanara-dian'i Jesosy. Rehefa nenjehana izy ireo ilazako aminao zany fa miaritra fahoriana reto mpianatra reto. Rehefa nenjehana izy ireo dia ohatry ny ahoana ny tantara. Rehefa nenjehana izy dia tsy nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy ireo hoe Andriamanitra esory aminay reto olona manenjika anay reto. Hitanao zany tantara zany amin'ny asan'ny apôstôly 2:12-20. Donc efa kitsika kely ilay izy. Ary nampahery ny fanahin'ny mpianatra izy iny ilay anankiray, rasy fa tsy iny ilay izy ka, ty ilay izy. Asan'ny apôstôly 2:7-7 ilay izy. Koa ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra miaraka amin'ny anatsoranao ny tananao anasitrana sy anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Io ilay tantara. Rehefa nenjehan'ireo mpitondra fivavahana izy mirahalaso ny mpianatra dia tsy nangataka tamin'Andriamanitra izy na dia droany azy zany hoe za ndao tsika iresaka amin'ny tompo rangaha ohatry ny manahirana be reto olona reto. Aiza koa ve vao manomboka ty azy ty dia tonga dia zao sahady
fa ndao resaka amin'ny tompo aloha hoe mba ataovy milamindamina ihany Jesosy fa voaingana ange zay nandray fanay masiny mbola tsy expérimenté zay mbola tsy nandalo zavatra be da be zay fa mba ataovy moramora fa miaina zavatra sarotra zareo fanenjehana ary fandrahonana mihitsy aza ozy izy hoe norahonana zareo hoe raha mbola miteny an'izany resaka Jesosy zany nareo na mitory an'izany resaka Jesosy zany nareo dia tsy maintsy hovonoanay fa par rapport amin'izay menace zay tsy nangataka tamin'ny tompo izy hoe Jesosy esory aminay ty zavatra ty fa rehefa niresaka tamin'ny tompo izy dia ozy izy hoe omeo anay ozy izy mpanomponao ny mba hitory ny tenao amin'inona amin'ny fasahiana jerenao tsara fa olona sa miatrika fahoriana fa tsy olona mandositra fahoriana fa miatrika fahoriana tahaka an'izany ihany koa ny tiany tompo ataontsika kristianina ankehitriny mila miatrika fahoriantsika fa inona ny ataon'ny kristianina amin'izao fotoana izao manao fombafomba mpivavahana maro isan-karazany amin'ny resaka fifadikanina ohatra dia inona nataony ao anatin'ny fifadikanina mandosy pahoriana mifatanina izy fa le fifadikanina ataony mangataka amin'Andriamanitra izy Andriamanitra jereo ny fanenjehana ana jereo ny zavatra tsy mety amin'ny fiainako jereo ny ataony ihany vao Andriamanitra amboary Andriamanitra zany angena atao hoe mandositra fahoriana ry ava-malala aza lefa lavitra be ny sainao fa amin'ny ovavaka ataontsika io ihany dia manambara fa mandositra fahoriana isika mangataka amin'Andriamanitra isika mba hovahana le olana tsy ratsy zany fa le fangatanao amin'Andriamanitra mba hovahanao fa an'Andriamanitra le olana misy fotoana iny mitodika amin'ny fandrosiram-pahoriana satria ianao tsy te hiaritra manaintaina loatra le izy dia miresaka amin'ny tompo ianao hoe esory fa ny tompo mampianatra antsika tsy tokony handositra isika fa raha hivavaka ianao raha misy zavatra mafy mahazo amin'ny fiainanao misy zavatra sarotra lalovanao dia aza mangataka aloha ny hivahana iny fa zavatra mila angatanao sitrapon'Andriamanitra afaka miresaka ianao Andriamanitra misaotra fa mandalo an'ity zavatra dia fa inona ny sitraponao inona ny sitraponao zany no atao hoe tsy mandositra fahoriana zany no atao hoe miatrika fahoriana hitanao atrehanao le olana tsy miteny amin'Andriamanitra ianao vao le olako fa te hafantatra amin'ny planin'Andriamanitra ianao noho ny amin'ny olana io satria ny fiainan'ny kristianina dia misy antony matomitrango io zavatra io tsy zavatra parazara zany ny fiainanao rehefa ny Jesosy ianao fa Andriamanitra no mitondra an'io zavatra io ka raha sarotra le izy miresa amin'ny tompo hoe Jesosy io finony ity zavatra ity inona ny sitraponao ao anatin'ity zavatra ity zany no antsoina hoe tsy mandositra fahoriana zany no atao hoe miatrika fahoriana koa izy tsika hoe tsy afa-miala amin'itsika tsy afa-miala amin'ny fahoriantsika fa mila atrehina io mila atrehina io ny antony ry ava-malala ame ohatra anao anankiray ozy isika teo hoe mila miatrika amin'itsika satria misy toepo tian'Andriamanitra amboarina ao anatin'io to resantsika le toepo rehefa eo fa zao ame ohatra anao anankiray nieritreritra ihany hoe inona ny ohatra tsara indrindra mba azonao an'le izy dia tia ny hitako hitanao ohatra ny vehivavy anankiray izay be voka miandry fiterahana izy dia ataontsika hoe efa fantatra meloha fa ho teraka somatsara ty vehivavy ty vokatry ny tsy fantatro mety hoe échographie sosisa dia efa fantatra hoe ho teraka somatsara ilay vehivavy fa mandrapatonga ny fotoana izay aterahany vehivavy io dia misy fotoana lavalava ao tsy haiko hoe 7 volana mosa 8 volana arakarak'ilay zazafafiry sa zazafafiry dia miankina amin'iny le izy fantatsika fa ho teraka somatsara ilay vehivavy fifaliana zany fa mandrapatonga ny fahaterahany vehivavy iny dia misy zavatra tsy maintsy iainan'ilay vehivavy ao anatin'io fahoriana no iainany ao anatin'io soratra masina dia manambara zany hoe mandalo fahoriana ny vehivavy rehefa miety zaza sy mitondra zaza fa rehefa teraka somatsara izy ozy izy dia maninona adino le izy rehetrarehetra ohatran'izay koa fiainantsika kristianina sika kristianina tsy hoe ny fiaretanao fahoriana no tonga anao azo fiainana mandrakizay diso zany fiainana mandrakizay fa nomenanao tamin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy tompo fa le valiny le zavatra nampanantenain'Andriamanitra anao miezaka kely manazava-lia satria sarotsarotra fiainana mandrakizay efa azontsika efa oke iny fa le fiainantsika le izy amin'izay tsika efa miaina eto fa le fahatanteran'le izy amin'izay ny vokatry le izy amin'izay no mbola andrasina zany hoe le
andehanantsika any an-danitra no mbola andrasina. Ka mandrapatonga anao ho tonga any an-danitra dia misy fotoana izay omeny tompo anao izay tsy maintsy hiainanao eo. Dia mandritra n'iny fotoana iny misy fahoriana ohatra n'ilay vehivavy teo ihany efa fantatra hoe ho teraka soamantsara izy. Ohatra antsika hoe efa fantatra fa ho any an-danitra tsika. Amen. Aloha tsy atao amen zany fa aleloia zany e. Mbola ho tanteraka raha voatoantsika hoe amen fa tena efa aotsika dia aleloia zany. Toy izy hoe ohatra n'ilay vehivavy miandry fahaterana teo 7 volana na 6 volana, misy fotoana fahoriana izay iainany ao ary hitako tsara mihitsy tamin'ny vadiko. Za manokana aloha rehefa matory aty azavakely aminareo. Rehefa matory dia niany tena tiako indrindra le matory manahoana indray moa iny zany. Apio indray matory mioka. Iny no tiako indrindra. Fa ny vehivavy bevoka mandritry ny 7 volana sy ny 6 volana tsy afaka matory mioka. Ary tena hitako hoe mafy be zany fiaretam-pahoriana zany. Satria raha za teo amin'ny toerany tsy vitako zany ka aiza no za efa zatra matory ohatr'izany ve dia tsy vitako. Fa ohatran'izay mihitsy ilay izy hoe misy zavatra hiaretanao, tsy maintsy hiaretanao mandrapatonga an'ilay fotoana isitrahanao amin'izay an'ilay izy. Ohatran'ilay vehivavy teo ihany. Ohatran'izay koa ny fiainantsika kristiana efa fantatra fa ho any an-danitritsika. Fa mandrapatonga an'izay fotoana izay dia mila miaritra fahoriantsika satria tefen'Andriamanitra tsikelikely tsika mba ho tanteraka. Dia ity amin'izay ilay antony ary. Fa maninontsika miaritra n'izany fahoriana izany dia ho jerentsika izay voasoratra any amin'ny Romanina 5:7. Misy teny ohatr'izao any hoe tsy izany ihany anefa fa mirehareko isika na dia amin'ny fahoriana aza satria hita amin'izay ilay izy. Fa maninona isika mila miaritra fahoriana? Satria fantatsika fa ny fahoriana dia maninona ozy izy dia mahatonga faharetana. Dia toy izantsika Romanina 5:7 dia toy izantsika ny 4. Ary ny faharetana dia mahatonga inona? Fahatsarapana voazatoetra. Ary ny fahatsarapana voazatoetra dia mahatonga fanantenana. Zany hoe ao anatin'ny fiaretanao fahoriana zany dia misy toetra mivoaka ao anatin'ilay izy lasa mahatonga anao hiaritra, mahatonga anao ho constant amin'ny teny frantsay ilay izy. Tsy miovy ianao fa na dia miaritra fahoriana azy ianao dia mahatonga anao lasa vao mainka maharitra misimisy kokoa. Ary izay no nahatonga antsika niresaka tamin'ny voalohany hoe mifampiankina reto zavatra telo reto. Jerenao ozy izy ny apôstôly Paoly teo amin'ny Romanina 5:4 hoe ny fahatsarapana voazatoetra ozy izy dia mahatonga ino? Fanantenana. Fanantenana dia ozy izy tsika tamin'ilay teboka voalohany teo hoe mifalia amin'ny fanantenana. Ny mahatonga ny olona anankiray maharitra zany dia manino? Misy fanantenana ao ambadika ao. Misy zavatra napetraka Andriamanitra ao ambadikin'io fiaretana io. Rehefa miaritra ny olona anankiray dia misy tanjona ao ambadik'ilay izy. Dia ilay tanjona efa fantatsika fa ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Fa mila miaritra tsika aloha mandrapatonga izay fiainana mandrakizay izay. Tiamaranantsika an'ity teboka faharoa ity dia amaky an'ity teny anankiray ity isika. Mety gaga ianao fa maninona no resahana be da be, maninona misy verset be da be. Tsara tohanana araka an'izay foana ny tenin'Andriamanitra dia asitsika an'ity verset ity zany ao anatin'ity teboka faharoa ity amaranantsika ny teboka faharoa. Jakoba 5:10 ka hatramin'ny faha 12. Ity zany ilay izy mba hatonga anao tena hiaritra n'ilay fahoriana fa tsy tsoka an'ilay izy intsony. Jakoba 5:10 ka hatramin'ny faha 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahyko, raiso ho fianarana ny fiaretana fahoriana sy ny faharipo teo amin'ny mpaminany izay teny tamin'ny anaran'ny Tompo. Indro mbarantsika fa sambatra izay efa niaritra. Jerenao tsara, sambatra izay efa niaritra. Efa renareo ny fiaretan'ny Joba ary hitanareo ny anjara nomen'ny Tompo azy tamin'ny farany. Fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrampo. Ny tantaran'ny soratra masina zany rehefa malala dia misy fahoriana hiaretana daholo. Dia ozy izy Jakoba hoe indro izy izy ambarantsika fa sambatra izay efa niaritra. Raha miaritra ianao zany dia sambatra. Mila miaritra ianao. Fa izay natao hoe fahasambarana hafahafa be zany hoe miaritra fahoriana ve no mahasambatra?
tsy voaray sainan'olombelo zany nareo nga mba adala mihitsy ozy izy efa hita fa fahoriana ve dia mbola hiaretana ihany manina raha ijerevana vahaolana fa vahaolana miaritra zay mihitsy le izy ka le vahaolana amin'le fahoriana dia miaritra n'le izy satria misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina ao anatintsika ao anatin'izay fahoriana izay. Teboka fahatelo farany ary dia amarana ny fifampisarana izao sy anao avy eo. Inona le izy? Fahatelo farany? Mareta amin'ny fivavahana. Ny tompo ry hava-malala dia tsy mitaky olona mpivavaka fotsiny ihany. Andriamanitra tsy mitady olona mpivavaka fotsiny. Azavaiko aminao io ohatranao izany mpivavaka fotsiny zany. Andriamanitra tsy mitady olona hiresaka amin'ny fotsiny dia hivavaka fotsiny dia mijanona avy eo. Mijanona hatreo. Fa Andriamanitra dia mitaky olona maharitra amin'ny fivavahana. Inona atao hoe maharitra amin'ny fivavahana? Ny olona atao hoe maharitra amin'ny fivavahana dia araka ilay nitenentsika tamin'ny voalohany ihany hoe misy zavatra angatahany amin'ny tompo ohatra. Dia tsy mivaly ilay izy dia maharitra foana izy mivavaka. Ny olona anankiray manko ny olona nofo rehefa manaraka amin'Andriamanitra, manaraka an'Andriamanitra ka mivavaka ka tsy mivaly ilay vavaka dia maninona izy? Tsy maharitra amin'ny fivavahana izy. Tsy maharitra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izy. Fa inona ataony? Mandao an'Andriamanitra izy. Fa Andriamanitra mitady olona maharitra amin'ny fivavahana. Ny olona maharitra amin'ny fivavahana dia tsy mivavaka fotsiny dia avy eo tsy nahazo an'izay zavatra tadiaviny ary tsindriko aminao. Ny vavaka tsy fangatahana zavatra fotsiny ihany. Fa ny vavaka dia fiarahana amin'Andriamanitra, fitadiavana ny fanatrian'Andriamanitra, fitadiavana ny sitrapon'Andriamanitra. Ka misy fotoana na dia tsy hainao aza ilay izy indraindray dia mila maninona ianao? Mila maharitra mivavaka. Misy fotoana ianao tena ohatrany hoe tsy à l'aise ao anatin'ny vavaka ataonao amin'Andriamanitra io. Fa ozy izy ny tompo amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly eto hoe mila maharitra ianao amin'ny vavaka. Tsy fantatra hoe manao ahoana ny fiainam-bavakantsika. Tsy fantatra hoe ohatran'ny ahoana ny fiarahantsika amin'ny tompo rehefa mivavakantsika. Tsy haiko hoe mety foana ve. Misy fotoana manko tsika rehefa mivavaka indraindray dia indraindray ilay izy lasa atao routine fotsiny sisa. Tena ilay mivavaka amin'ny sakafo dia efa mandeha par routine sisa. Izany ny atao hoe tsy maharitra amin'ny fivavahana ange izany. Fa ny atao hoe maharitra amin'ny fivavahana dia olona anankiray manao ny fivavahana tena zavatra vokatry ny fo, tena hoe hiainana ilay izy. Izay ilay izy. Dia resantsika fa maninona isika no mila maharitra amin'ny fivavahana. Ny antony ry hava-malala dia ny vavaka no inona ary raha fantatra? Fa maninona ianao no mivavaka? Lao ianao no saiko mamaly izy. Fa maninona isika no mila maharitra amin'ny vavaka? Satria ny vavaka ary no inona? Vavaka amin'ny fangatahana amin'Andriamanitra. Ozy izy ny sasany izao any nanany. Io ny famalian'Andriamanitra ny sitrapoko ka. Fa ianao ilay nateraka indray, fa maninona ianao no mivavaka? Ny antony voalohany indrindra mino fa tsapanao dia izao. Satria tsy à l'aise ianao raha tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Satria tsy à l'aise ianao raha tsy mifandray amin'ilay Andriamanitra ilay tianao. Tsy haiko ianao na à l'aise na tsy à l'aise. Fa misy fotoana maimaina ianao vao tsy mahavita mivavaka. Ary izany indrindra ny antony mila aretantsika ao anatin'ny vavaka. Mila maharitra ao anatin'ny fivavahantsika satria io irery ihany no lalana ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Tsy misy lalana hafa fa io irery ihany no ahafahantsika mifandray amin'ny tompontsika. Ka tsy maintsy atao io ohatranao misakafo isan'andro ihany. Tsika moa mety mahavita tsy misakafo e. Herinandro. Tapa-bolana. Ray volana. Misy ve? Ary misy mahavita tsy mivavaka herinandro? Misy ka. Tapa-bolana? Misy mihitsy ka. Ray volana? Misy a. Herintaona? Eny e, rehefa krismasy moa everina ihany. Fa ianao kristianina napetraka aminao fanontaniana ianao ve mahavita an'izany hoe tsy mivavaka? Ataoko hoe herinandro fotsiny ary. Mety ve? À l'aise ve ianao? Raha tena nateraka indray marina, à l'aise ve ianao? Raha vao à l'aise ianao dia mandini tena. So dia mbola tsy izy. Fa raha hitanao hoe tsy à l'aise ianao, dia izay mihitsy ny antony aretantsika ao anatin'ny vavaka. Mila maharitra ao anatin'ny vavakantsika satria io no lalana ahafahantsika mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Faharoa,
mila maharitra mivavaka sika satria ao anatin'ny vavaka no azotsika ery afatsika miatrika zavatra sarotra zay ianantsika. Ozy izy Jesosy any amin'ny Luka 2:20-20 any hoe fa miambenaka amin'ny vava mandrakariva mba ahery ianareo. Tanao miambena ozy izy ka mivavaha mandrakariva. Zany atao hoe mivavaka mandrakariva zany maharitra ny fivavahana. Mba haninona ozy izy? Mba ahery ianareo ka ho afa mandositra amin'izany zavatra zany ozy izy ny tompo. Fivavahana zany ny fiaretatsika ao anatin'ny fivavahana, ao anatin'ny vavaka zany no afatsika mahazo hery hiatretsika ny zavatra zay iainantsika. Zay rehefa malala ny antony natonga ny apôstôly Paoly ny resaka an'ity Romanina 12:20 andininy fa 12 ity. Romanina 12:12. Ina le voalohany? So dia tininao sahady. Mifalia amin'ny fanantenana. Faharoa, miareta fahoriana. Fahatelo, mahareta amin'ny fivavahana. Reo zavatra telo ireo dia mifamatotra. Ianao tsy afaky ny ifaly amin'ny fanantenana raha tsy maharitra ianao. Ary ianao ihany koa tsy afaky ny haritra raha tsy maninona? Raha tsy mivavaka ianao. Zay le izy, zavatra telo mifamatotra ireo, tsy afaka manderery ireo. Fa mila ianao mifaly amin'ny fanantenana. Ny afahanao mifaly amin'ny fanantenana dia miharitra ianao. Ny afahanao miharitra dia mivavaka ianao anatin'izay. Zay rehefa malala ny afatra ho antsika androany tsy afatra lava be fa mino fa ny asa tao anatin'ny fotsika ny tompo mba fa tsika miatrika indray ny semaine zay hoatrentsika rehefa afaka ora maromaro sy ny toy ny fiainana zay mbola omen'ny tompo atsika dia ireo zavatra anankitelo ireo mifalia amin'ny fanantenana, miareta fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Ataontsika hitsangana ankehitriny hisaotra ny tompo ny amin'izay afatra fohy izay nefa inoko fa hikasihan'ny tompo anao amin'ny fiarahana aminy. Tsy fantatro izay zavatra nikasihan'ny tompo manokana ny fonao tao anatin'izay fifampizarana izay fa raha hitanao hoe ianao ilay miovaova ny fiainanao miankina amin'ilay zavatra mitranga amin'ny manodidina anao dia indraindray miova ny toe-ponao. Misy fotoana ianao faly vokatry ny zavatra anankiray, misy fotoana ianao malahelo tampoka vokatry ny zavatra anankiray dia androany ny tompo mampianatra anao hoe tsy reny ny tokony ifikiran'ny fonao fa ianao mila mifikitra amin'ilay fanantenana izay napetraka ny tompo ao anatin'ny fotsika. Faharoa manarakaraka an'izay raha ianao ilay tsy maharitra ao anatin'ny fahoriana na ianao ilay mitsoaka fahoriana foana dia androany ny fotoana izay iresan'ny tompo aminao hoe mila maharitra fahoriana ianao satria misy zavatra tiany tompo amboarina ao anatinao. Ary ny fahoriana dia tsy afaka hialantsika kristiana fa tsy maintsy hiainantsika io. Ary ny fahatelo farany raha ianao ilay tsy maharitra ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia mampianatra anao ny tompo androany hoe mila maharitra amin'ny vavaka ianao. Fa ao anatin'ny faharetanao ao anatin'ny vavaka no afahanao banjina n'ilay fanantenana izay napetraka ny tompo ao anatin'ny fona. Mantsika lera anankiray hoe fantatro izay inoko sy ny fitiavanay fa hivavaka isika ankehitriny hisaotra ny tompo. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.